tamin'ny fomba mangotrogotroka sy ankafaliana tanteraka no notsenain'ireo mponina ao amin'ny commune Andrebakely Sud, distrikany Amparafaravola, faritra Laotra Mangoro, any Eliana Bezaza, secrétaire national ny antoko PSD, tonga nitokana tsena izay niarahany antoko Nisala tamin'ny commune sy ny mponina ao an-toerana. Notapahana ny ruban fitokanana teo anatrehan'ny lefitry ny ben'ny tanàna ka niroso tamin'ny fananganan-tsaina sy vakodrazana isan-karazany izay nomanin'ireo ankizy isam-pokotany. Teo koa ny kabarin'ny fandimbiasana, ny kabarin'ny lefitry ny ben'ny tanànany Andrebakely Sud izay nanamarika ny finiavana fiaraha-miasa ny commune amin'izay antoko rehetra tsy ankanavaka tsy fidianana loko rehefa asa fampandrosoana no atao. Ramatoa Eliana Bezaza kosa dia nanindry ny faniriany ny anohy sy hamelomaso ny fitiavany dadabeany Philibert Tsiranana ny faritra Laotra ka nanaovany asa mahavelona ny Madagasikara ray manontolo isan-karazany tamin'ny fotoanandrony ary mbola hita taratra avokoa izany ankehitriny nefa indrisy tantara sisa ny ankamaroany. Avy teo dia niroso tamin'ny famelabelarana ny raharaham-pirenena narahana fifanakalozana tamin'ireo olom-pirenena lina dia lina. Milaza zareo fa hiazakazahana tao amin'ny aloha ny fifidianana. Inona ny antony? Dia efa mahana sahady zahay fa tena efa andeha hiazakazaka ampiasa ny fitaovam-panjakana roan'ny fotoana, ampiasa ny fitaovan-tserasera ka ho avy indray le zavatra tsy rarina, le zavatra tsy misy rarina, tsy misy hitsy izay mampiady ka raha ohatra ka ny fifidianana maroso dia azo antoka fa hiady indray zany isika malagasy. Dia ny farana ankafaliana miaraka tamin'ny vahoaka ohatrany ny antomboany ihany ny lanonana. Eny tompokina ny antondin'ny antoko PSD teto amin'ny commune Andrebakely Sud. Ie, androany sabotsy 13 volana jiona dia nanokana tsena ny antoko PSD teto Andrebakely Sud izay natao miaraka amin'ny solitenan'ny commune izany etsy amin'ny toerana hitantsika misy an'le banderole izany satria asan'ny mpikatroka PSD zany le tsena dia tena enikajy enimboninahitra ny tenanay raha tonga androany manokana an'izany tsena izany. Aminay aloha tsisy fiambahambana ny tenenina fa fanorenana ifotony fa tsy fifidianana no ialana amin'ny krizy. Ny fifidianana dia fanovana olona ao ambonin'ny rafitra ifaniainana hatramin'izay izay hita fa tsy nahomby. Olona misolo olona foana misolo hatramin'izay nefa ny etahitam-bahoaka dia tsy mety afa-po, tsy mety voavaha ny olana. Tokony araha-midinika amin'ny vahoaka rehetra mihitsy ny rafitra voalohany indrindra lalam-panorenana tsy ampiady atsika, hitondra atsika any amin'izany fifidianana marina izany. Ahatonga ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara milamina mba ho tombotsoan'ny vahoaka rehetra. Ahatonga ny fitantanana ara-ekonomika tsy tanila fa mba hahantoka ny sosialim-bahoaka. Ahatonga vahoaka malagasy tsy hijaly, izay ny zavatra tadiavina. Ty fantatray tsara fa tsy manana an'ilay pouvoir d'exécution izay amin'izany zavatra izany satria tsy eo amin'ny fitondrana. Fa izay kosa dia miezaka mandresy lahatra ny vahoaka rehetra amin'ny toerana andehananay. Amin'izay dia ny vahoaka mihitsy no hitaky satria fantatra fa tombotsoany mba hitaky ny tombotsoan'ny vahoaka.